Totosa teto Antsirabe fatra vakina karatra ny Atrikasam Pirenena momba ny Fanavaozana ny Lalana laharana fa 4 tsipika 3 ny 14 Novambra 4 manorotsorotra ireo didy amandalana manodidina ity tontolon'ny Fiompiana eto Madagasikara ity ary mifandraika amin'ny lalàna iraisam-pirenena. Tanjona moa dia efa 20 taona zay no ataontsika hoe no sedrainy fampiasana an'izany lalàna zany misy ny tombo misy ny ala tao anatin'ny fampiasana n'ilay lalàna ary fantatsika ihany koa fa mihazakazaka ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny filana eran'izao tontolo zao sy ho an'ireo firenena rehetra mifandray amin'ny Madagasikara amin'ny sehatry ny Fiompiana ka antony tsy maintsy kitihana sy hanatsarana an'izany lalàna zany mba ahafahantsika mampifanindran-dalana ny lalàna misy eto amintsika eto Madagasikara amin'ireo firenena rehetra voakasika ireo. Eo ihany koa ny ataontsika hoe fanalaozan'ny toetrandro amin'ny fomba sy fanao amin'ny lafiny Fiompiana sy amin'ny filandreo mpandraraha mpampiasa vola amin'izany Fiompiana zany ihany koa ka mba tsy ampiemitra an'ireo mpisehatra ireo sy mba ahafahan'izy ireo mahazo ihany tombony sy ambony ampanga amin'ny fahafahana misehatra amin'ny lafiny Fiompiana zay. Mpandray anjara tamin'ity Atrikasa ity ministera maromaro izay notarian'ny ministeran'ny fambolena sy ny Fiompiana, ny fitsarana, ny mpitandro ny filaminana, ny dokotera sy ny enjenera veterinera, ireo mpiompy ary ireo mpandraraha izay manana ny fomba fahitany izao fakan-kevitra izao. Dia ny zavatra isan'ny tena mba tsy hoe divanay fa tokony heverina fa tokony tsy maintsy mba ho apetraka ao anatin'ity lalàna ity dia hoe raha malala fa ny fambolena sy ny Fiompiana dia tena manana toerana tena ngeza izany ataontsika hoe le tantely le zay ireny tantely zay zany dia heveriko fa tokony tena mena toerana ao anatin'ity fametrahana an'ity lalàna ity satria averiko ombiany fa mbola tsy manana tsika ny ataontsika hoe code de l'apiculture zany mbola tsisy an'izany eto Madagasikara na dia ny fiarovana fotsiny an'io resaka karazana tantely misy eto amintsika zay tsy misy afa-tsy eto a Madagasikara zany dia ny apis mellifera unicolore zay espèce endémique de Madagasikara tsisy lalàna miaro an'izany. Efa tamin'ny 2006 ny lalàna antsika farany akoatra ny mise à jour zany tsika tokony efa mieritreritra ihany koa ny zavatra rehetra ho avy koa zany ao anatin'izay isan'ny tena ijoroana izay fametrahana ny lalàna ny fiain-tantely zay satria inona ny antony dia hoe eo le hoe mangezan'ny tantely amin'ny sehatry ny Fiompiana sy ny fambolena zay. Nandritra ny 2 andro ny 1 Jona 2024 no nanatanterahana ny Atrikasa izay novatsiany ny vondrona Eoropeanina vola tamin'ny alalan'ny tetikasa rindra.